Faly manonona ny mbola tsara, ozy ny havana Sirala, izahay eo any avaratra any tapon'ny nosy. Miaraba ozy ny eo voatany, kozy toko tsarava toko zareo, akory aby, akory laly, zay ny haiko miondrika mpanadrano eo anatrehan'ny voninahitra reo toko, ka dia itondray ny mpanomponareo amin'ny fandarana zay ataotsika. Androany tena niazakazaka be ny fandehan-draharaha rava ny gouvernement. Vita ihany koa ny amin'ny Ramatoa Iarolala. Inona daholo ny dikan'izany rehetrarehetra zany eo amin'ny fisehoany ivelany sy fisehoana anatiny. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça peut donner comme image pour l'opinion, pour le public? Satria tsy voatery ho azon'ny saraba be am-bahoaka ny zavatra mitranga any anatin'ny coulisses sy ny zava-miafina na secret d'État any ambadika any. Ilaza kely fotsiny amin'ny patiny sy ny karazany fa zao. Ny atao amin'ny resaka primature nataoko fitaritana. Sady isika moa amin'itony fandarana itony zany dia entina foana ampianatra ny tanora, satria zay ny tena tanjona ampiova zavatra eto amin'ny firenena, amin'ny zavatra atao zany, satria na amin'ny asa ara, na amin'ny fitondratena amin'ny ankapobeny fotsiny zao dia ilaina ny hafatra ampitaiko eto. Afaka mijoro vavolombelona am'izany satria efa tena victime, ary tena victime tamin'izany. Tena tsy afeniko anareo fa tena saiko potika mihitsy ny fiainako, satria nopitehan'olona tamin'izany andro zany. Za moa zatra hoe manampy olona zany. Ary ity toetrako ity zany rehefa misy injustice, de matetika malahelo ny olona tratran'ny injustice foana. De manampy aho. Za efa teneniny vadiko foana amin'io, ianao tsy mitovy amin'ireo mpanao politika ireo, ianao tsy inona ny idiranao amin'io zavatra io, ianao ohatra ianao mba hoe hanao ministre na premier ministre na ohatran'izany. Za moa zany rehefa tsy nanao an'le président intsony de fa zay zany le izy. Mandranony izy izy lany ny vola ny zay aveo le olona pinao tsy hitako ny fandehany sy ny karazany. Bon. Tamin'ireny Lalatina, tamin'ny radio Free reny niaraka tamin'ny Fidèle, raha nisy angamba ny sponsor tao hoe 10, ary tena nanampy. Tadidiko zany hoe tapahany andro radio ny jiro, merci, dia tsy maintsy miazakazaka engana mividy gropy électrogène. Raha zany tsy maheno an'le fandarana ny vahoaka. Tadidiko tamin'izay andray Sara, Parti Vert, sy zany ny antoko an'io gropy io. Tadidiko mihitsy. Lasa namako zany Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy, ary namana akaiky mihitsy. Za aloha mbola tsy tany an-trano indray mandeha raha, satria za koa tsy de tia an'izay.
Fa matetika ny ahako no varavarana ny ano no sokafako dia tonga any an-tranoko ny olona. Ta tsy mahay mivahiny any an-tranon'olona satria tsy fantako ny antony. Rehefa namako ary ty lalatiana Rakotondrazafy. Tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Rajoona Ramampianina. De tonga dia fafazana. Ny olona rehetra manodidina ny Rajoona Ramampianina tsisy ny tianana ndray ary. Tena eny fa na de reny rivo Rakotovao reny ary mpiara manao tenisy taminay. Tam'izany. Talohan'izany tany Tamatave sy ny karazany. Fa handray tanana sy ny karazany. Fa nelany lavitra. Fa ka hita zay ry Agatso ry. Manahirana na manantona azy ara tam'izany. Miavona be mitsy ary tena tsisy varavarana mba afaka nidirako tam'izany fa tonga de tamina redressement fiscal sy ny karazany de hoe enao namany lalatiana Rakotondrazafy fa tsy mety aminay. Tena tsy nety tamindreo tokoa. I lalatiana Rakotondrazafy tam'izany. Fidèle moa niara niasa tamindrambola ny créer ny radio, AZ radio. Donc zany Fidèle zany tsy nisy olana tam'zareo. Fa izaho moa zany tena efa nanomboka fantatreo zareo koa hoe ity no misponsa an'ity dia vao maika sahirana tam'izany. Inona no tiako atongavana am'izany? Ry tanora malalako. Ianareo zay isehatra amin'ny politika na isehatra amin'ny fandravahana andeha amin'ny ambony ka de ho lavitra. De ty ny zavatra lazaiko anareo. Rasa sanatria. Ka olona manana passé na manana présent mavesatra no fréquentation anareo dia tadidio fa mapotika anareo ny rapitso ary ampatsahivon'ny olona aminareo. Ilao lavitra zany raha vao ohatra hoe hita hoe ratsiratsy réputation. Tsy metimety ny réputation na hoe tonga de tony le manakarena tapoko to manko matetika ny tena hoe malasa saina zany ao anatin'le rara. Ka teo inona ny ifandraisana zany contexte zany am'izao fotoana zao? Fragile be ary mora de mora ny nanapotika na hoe nanalana any PM i après ministre teo satria tena tsy afaka taminy na inona zavatra nytenenin'ny après ministre na inona ny teneniny hoe tsy zany re olona tsy ambizao ane re olona fa tena lasa tandra vadikoditra ary lasa iny no lasa faiblesse-ny ka ny ataken'ny olona zay tsy tia azy na hoe tsy tia azy fotsiny fa akan'le toerana akan'le plasy satria ianao manko rehefa tafiditra ao anatin'io politika io ifanaovana politika io de zao tsy maintsy misy tandrona aka toerana aka fahefana ka tout est permis mody samy tsaratsara vavy eo mody samy tsaratsara resaky eo nefa kibay akelika ihany ary zay mihitsy tsy nanaovako an'io politika io satria za tsy mahay an'izay niana tontolo natamaina na mifampisafosafo akoatran'izay tsy miexiste amiko
ka izay le zavatra mitranga zany nanana telo volana Andriamatoa Prime Ministre namafana an'izay fa tsy voafafa le izy araky ny tokony ho izy. Anisan'ny tena hoe tena occasion en or nanao Ramatoa Fanirosoa Herinaivo fa Prime Ministre foana afaka Prime Ministre mihitsy no nanao impulsion, nanao tonga de hoe ndao tsika isanao mihitsy no any Maurice petafatsika reo, nanao kabary miezina mihitsy ny Premier Ministre hoe tokony nanao zany hoe naiza misy andreo de ho azaitsika. Ohatran'ny niandry ny opinion, niandry ny mpandinika, ohatran'ny Totsy Denis le izy. Eo zany ny fanina ny mpitazana hoe miaraka amindra tokoa raha ve ty Prime Ministre ty sa ahoana. Avy eo koa nisy voyage ohatrany tsy tena zavazava koa ary vaky koa ny resaka taty hoe zao ny le di, zao ny le resaka. Ary avy eo koa rehefa dinihana koa de ohatrany to fanakaiky amina mpanao politika anankiray izy efa tsy mamioditra intsony ao amin'ny palais. Tena teneko anareo moi j'ai rien contre le Premier Ministre fa analyse zany ataoko zany, ça n'a rien de personnel fa tena teneko anareo hoe zafady ndraza aloha soratako ty olondry fa appelle lavitavitra izy ty ka tsy maintsy vagiko panao koa izy zany ça va tout. Dia le pasien'le Prime Ministre zany no anisan'ny etamavesatra ka tsy vitany mihitsy no nanadioany io. Ary io anisan'ny hoe gymnastika sarotra indrindra. Tena sarotra io satria rehefa indrindrindrindra amin'ny Malagasy zany tsy mbo mieritreritra hoe ka izy koa neo opérateur, samy opérateur nakanaka sary teo de ny Malagasy tokapo izy. De na ianao atsy na ianao ary. De raha vao misy fofofofona ianao ary de la mipalavitra ianao. Ary zany ny zavatra mitranga am'izao fotoan'izao. Mitady olona izy anala forongony. Eo zany le profil zahavin'le Malagasy, zahavin'le opinion am'izao fotoan'izao hoe non. Ary na izaho koa raha mitady an'izay satria teneniko anareo fa zany teneniko anareo zany fantatro ary tsabako fa toron'ny forongony voana ny filoham-pirenena. Te olona manana olona vierge politiquement riny voaloto. Mena olona d'or zany le filoham-pirenena. Mena olona d'origine ny filazan'ny tanora azy. Salasala le filoham-pirenena hoe misy an'izao, ohatrany misy an'izao. De fantatro mihitsy hoe
mauvaise influence, le izy. Mais qui dit mauvaise influence? Avondapa ihany. Nampanolo-tsaina tony le ino tozy tony sadasada. Tokony ho trapahany filoham-pirenena fa izao. Farafakely no manodidina anazy, anakiroa na telo de tsy maintsy ho candidat ifanindran-dalana aminy ary ifaninana iaraka aminy. Dikan'izany zany, Andriamatoa Filoha fanao tsara mihitsy ny manao convention na entente entre an'olona roa. Zay olona nomenao eo dia manao engagement aminao fa tsy hilatsaka. Satria ifaninana aminao avy eo, ianao ve hamelona zanabaratra. Fanao tsara mihitsy zany, hoe ianao premier ministre raha. Ty isony avy, fa à tout moment za afaka limogé anao. Tonga de fa lettre de démission mena senasony avy de midaty fotsiny sisa amin'ny fenonao amin'ny manaraka. Amizay tsy afaka miadaladala. Raha vao hitanao enikeninao vao ndra manao entreprise hoe ilatsaka tonga de limogé. Azonao atao tsara raha ohatra tsy manana sécurité anao zany hoe ingénieur Fleury mety manahirana raha io fa io mety ho candidat na candidate. Zay teknika zany Andriamatoa Filoha meko aminao zay. Par contre, misy kosa de tonga de hitanao hoe tsy ho candidat. Meko anarana olona telo satria fatapatatro tsy miditra ao anatin'ny lohan'le filoham-pirenena fa raha ny paramètre sy ny contexte am'izao fotoan'izao. Ohatrany hitako hoe ireo telo reo ngamba no hitako valable, reo meko anareo reo. Raha ohatra hoe mihoatra an'ireo de mety hoe nga DGN Samfinina angambany. Madiniko le anaran'izay fandrafitsany hoe jereko hoe aza miala vetivetiky nareo. Mety hoe nga DGN Samfinina angambany no mety hoe mety Mamitina Rajonarsson. Nga Mamitina Rajonarsson tafiditra ao anatin'izay koa satria azo adino fa manana relation akaiky ary mifampatoko tsara amin'ny filoham-pirenena nga Mamitina Rajonarsson. Fa la base zany reo telo reo. Ny paramètre voalohany de zao le fampitokisana arak'asa. Zay zany anankiray. Je me mets à la place du président zany. Faharoa, président koa manana ny olona manodidina azy. Ary reo olona manodidina azy reo de tsy maintsy bitsika amin'ny ty mety. Fahatelo, ny tena fahaizana an'le asa, ino nefany quand vous vous faites entourer par des techniciens, des hauts techniciens, de iny zavatra finy. Na manam-pahaizana anao na tsy manam-pahaizana zany. Ka reo ny hitako hoe reo telo reo favori, accessoirement Andriamatoa Mamitina Rajonarsson. Zay ny nampatonga anahy nanao sondage ho hitan'ny nga Filoha koa hoe hitony mety na hitony tsy mety, hitony mety amin'ny opinion, hitony tsy mety amin'ny opinion satria tena teneko anao Andriamatoa Filoha fa niazakazaka be mihitsy ny fandraisan'ny olona anjara mamaly an'le ino ty teo, mamaly an'le sondage. Za moa zany amin'ny maha hoe
nametraka an'izy telo, tsy afaka mametraka préférence satria manjary mi-influencer an'le sondage. Fa ny zavatra tiako tenenina fotsiny de zao, nenay Andriamatoa filoha de zao, ny olona afaka anisitra, anaisitra ny firongony, ka manao engagement zany aminao ny tediavinay. Misy firongony tsisy problème aminay, an. Tena tsy afiako zany, tsy manana problème satria tolérant na modéré tam'izany andro, afaka manonona anaranago. Ora zao ry Madame Pelandroy, ry vice-présidente ny assemblée provinciale, modéré reny, tsy mbo nanao hoe taimbava tamin'olo reny, na hoe maltraité olona, hoe nanao an'ity toetra mahatsiraviny ity. Reny zany kosa, raha reny ny hoe soparana, de fa tsy miaina ao anatin'ny démocratie tsinotsika. Ao anatin'izany koa, efa niova tanteraka koa, Ramatoa Rakotomanga, Lanto Rakotomanga. Anisan'ny teneniko reny hoe laopa, de fa tany aloha be reny, de fa niala-pa, fa tsika manko tsy mahatrapa an'izany hoe misy olona, raha tadidinareo tena ny tena tam'izany andro hoe tsy ny orange rehetra ny ratsy, fa misy olona tsara ihany koa reo ao anatin'ireo. Rehefa nanao appel tsika tam'izany andro, nanampy antsika reo. Zay zany zavatra teneniko aminareo zay. Prinsia iza moa narany raisiko otrany anabaviko mihitsy. Ohatran'izany koa Ramatoa Pelandroy, raisiko otrany anabaviko. SGP izy, tsy niavinao tamiko mihitsy izy. Mandefa message anazy, tonga de mamaly izy. Tiako ny olona ohatran'izany, andefasana message de mamaly. Tonga de mamaly. Fa tsy miavina. Zay zany no fanazavana ny entiko andrano hoe mora de mora no nanakapoka an'le Prime Ministre satria tena mitohaka mavesatra tao an-damosiny, ary andao atao hoe tao tapony lohany mihitsy, ilay réputation hoe akaiky ny Ravatomanga, akaiky ny Andry Rajoelina. Zay le constat ny olona rahalahy, ary mialatsiny satria zay le genèse le limogeage, ny fondement le limogeagenao, tsy hoe incompétent na incapable na tsy mahavoy le Premier Ministre, fa tena hoe any am'izay mihitsy. Le faharoa moa, raha ny resaka reko hoe Sofilira Prinsia, raha ny resaka reko eraky ny tanàna sy ny karazany dia tsy eraky ny tanàna fa misehatra ambony dia eny fa na de taty ara. Ohatrany tsy metimety any le voyagenao taty satria vaky ny resaka, ary tonga ny apoditsofiny filoham-pirenena. Zay zavandray, ianareo ne, zao zany teneniko anareo miketriketriky reo, mba mianatra miketriky reo. Mila zavatra mila fitandremana be ny zavatra atao, indrindrindrindra zany hoe akafantsakany zany, c'est pas la portée de tout le monde zany. Fa tsy hoe androany ianao mahazo toerana etsy, de etsy ianao manao an'izao de akafitondrana, na. Mila démarche méthodique zany, ary misy zavatra tsy maintsy arahana atongavana an'izany. Zay angamba ny androany, raha ohatra misy fanontaniana reo de afaka mametraka, satria hitako hoe de zao zany, fidio ny olona manodidina anao, fa zaho victime an'izany, fidio ny olona akaikinao, fa manahirana, ho lasa sahirana ianao ny apitrony. Rehefa tena tsy afeko anareo, rehefa nanomboka namely anahy, Lalatiana Rakotondrazafy, tamin'ny gazetiny,
Satria ny ratsy ny rehefa ratsy de tsy manana etika. Tsy manana etika izy. Ny azy le saosy ny tedaviny sy le voninahitra de ny amelenao ihany no ataony. Fa tena tsy azo mihitsy hoe tena libéré de toute charge. Hoe io fanasiany lalatiana. Tena libéré. Teo daholo ny olona vao nahita hoe ay tena marina ihany ka ny teny no fefa ela ry zareo tsy mifanaraka. Efa tany amin'ny 2016 angamba tsy mifanaraka. Tany amin'ny mariage koa reny mariagenay tsy invité zareo fa tonga de 5 ruste fotsiny. Oui. Ary tena nahitako lozy zay, tena nahitako lozy. Ka io zany dralahy ifampizarako aminareo hoe maiza mifidy olona ifandraisana fa tout ce qui brille n'est pas forcément or. Lasa hoeta mavesatra aminao iny rapitso. Ary apatsihevin'ny olona aminao de midy mivaravaranao rehefa midy hoanao ny varavarana avy eo anao vao tonga saina. Veloma tokoa. Ho anareo ato amin'ny YouTube no ataoko veloma. Fa isika ato amin'ny inona izy teo ato amin'ny Facebook mbola anoy kely satria mbola misy intermède kely alefatsika dia intsika manoy ndao ary veloma nareo ato amin'ny YouTube alefatsika ny hira dia manoitsika. Maga
Zay mihitsy zava-magaga anao ataony satria ny zavatra any zao misy olona tena hoe ozy izy hoe zao teneniko anareo tsy mbola negosie ny ka koa na ny ka anay mivady tamin'ny nisy tsy ny fitsarana mandrakitiny ny arana ka na ny fampiaraba ary zay ary tamin'ny filoham-pirenena zaty fampijery tsara aloha fampijery tsara zay ifampiaraba sa tsy ifampiaraba de fampiaraba de famihana kely tantaraky aminareo famihana kely de za moa rehefa ohatran'ireny to zako hoe mahay zavatra Andriamanitra fa na teo ary zany zavadrany za zany raha vao zahako mihitsy ny hoe zavatra ho anahako no angatahako na hoe negosieko de tsy vitako tsy mahavita fa raha vao an'olo-kafa entre autres ny lalahako zay ho aho hoe mba avoay de io vitako foana io fa raha vao anahy zany de matetika tsy vitako ary oatra mimenatra ary za angataka tena entiko am'izay mihitsy satria zavatra tena tsy tatiko mihitsy matoa mangataka dia zavatra hitako fa tokony ho azoko de nefa lavina vadika biby amin'iny de aleoko tsy mangataka mihitsy tiako tenena aminareo zany hoe nalaza ary tena nalaza le teny nitsoko anazy iny fa hoy aho hoe alora nga hovaina indray le izy ataotsika hoe FBI ary raha ohatra ary zay mahatonga an'ity FBI ty aloha condition ty raha ohatra izy no premier ministre ka ataony tokoa le firongony de am'izay mikolla le amin'ny farany satria raha ny mpanenjika anao aloha sy manenjika anao rehetrarehetra de hoe tsy integre anao fa izany zay zany de ametraka hoe tirangamba mba tena mba mission anao zany hoe tena ao anatina intérim ohatran'io manko tsisy mitady développement zany andana ny tany seur jovial raha possible nisy développement ao anatina intérim pouvoir intérimaire eny fa na de tsy memotra ara ny bailleur fa ao zany manadio lotsika ary diovy le tokotany ary diovy le tanàny de am'izay fotoan'izay lasa hoe forte brillante intègre FBI fa fanataony zany le resaka tsy tononona tsony izy satria tsy mety fa reveo am'le FBI ary le revy de zay reo olona antononiko reo mba tsy tokony hifanadino nareo telo reo zany raha ray aminareo reo ny lasa ao anaty gouvernemanta tsy tokony hifanadino nareo satria marina fa misy tena manam-pahaiza anao fa rehefa amin'ny niveau ohatran'io le contexte no midicté hoe ity no mety fa tsy noho ilay fahaizana tsy noho ile fahaizana intsony satria efa manamanana ny traikefa entina matombo prétendre an'izany fa le contexte zany tena mitady hoe masava sa tsy masaka rehefa tsy masaka raha nga ndana mandeha any veloma toko mandrapeona